Taorian'ny valin'ny fifidianana izay ho filohan'ny Université n'Antananarivo nametraka ny lahara-pahamehany sy ny vina tokony tratrarina ny filohan'ny Université tamin'ity androandroany ity no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny Université araka izao fanadihadiana izao. Fanamafisana ny ezaka sy ireo dingana efa vita nandritra ny fotoam-pitantanana 13 sy 12 toy ny nahazoan'ny Université n'Antananarivo ny laharana faha-17 amin'ny Université misy araka 27 Afrika tamin'ny taona 12 sy 10 raha teo amin'ny laharana 7 tamin'ny taona 13 sy 10. Io no isan'ny lahara-pahamehana ho an'ny filohan'ny Université Panjara Manuel izay voafito fandroany hitatana ny Université n'Antananarivo. Fanatsarana ny fampianarana ambony sy ny fikarohana dia mitana anjara toerana lehibe ihany koa mandritra ny fiam-pitompiasana 11 sy 10 sy 12 sy 10 ary tafiditra feno amin'izany ny fanomezan-danja ireo fahaiza-manao samihafa ety amin'ny Université ahafahana mampitombo ny fidiram-bola ny Université ary faran'ny fametrahana ny Université n'Antananarivo ho Université manana ny toerany eo amin'ny fanohanana ny fampandrosoana Madagasikara. Notanterahana androany ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny Université n'Antananarivo ny profesora Panjara Manuel. Notanterahana tamin'ity androany ity ihany koa ny fametrahana ireo lehibe ny fakulté sy talian'ny sekoly ambony anivon'ny Université. Ka ireto manaraka ireto ny profesora Marson Rayermandimby amin'ny faculté ny sciences, ny profesora Yvon Dieudonné Andrianarson amin'ny école supérieure polytechnique d'Antananarivo, ny docteur Olivanienne Rakout David amin'ny faculté ny lalàna toekarena fitantanana ary sociologie, ny profesora Baolsou Simone Ralalao Hervony amin'ny faculté ny soratra sy ny sciences maolona, ny profesora Luc Hervé Samson amin'ny faculté ny fitsaboana, ny profesora Bruno Salomon Ramamonso amin'ny école supérieure des sciences agronomiques ary ny docteur Henriette Ramanambel amin'ny école normale supérieure. Tsahivana moa fa ny 12 janoary teo no nanaovana fifidianana teo anivon'ny Université n'Antananarivo ary 3 taona no fiam-pitompiasana ho an'ny ireto tompon'andraikitra voafidy tamin'izany ireto. Marina moa fa nanome voninahitra ity lanonan'androany ity ny ministra misahana ny fampianarana ambony sy ny fikarohana scientifique Ramatoa Monique Rasoazananira.